Fa nisy kosa mofo ny latsinainy lasa teo ny atrikasa Isaïe Nera ny filohan'ny senita sy ny masivo afrikana tatsimo Andriamatoa Gert Grobler ny akon'izay indrindra raha mofo nonde arahantsika ato anatin'ity fanadadiana iray entiny lova nomena ity. Nampanantena ny masivo afrikana tatsimo fa vonona ny anoana trano ny senita ny fanjakany amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara. Nanambara koa ity fanjakana ity fa horesahany mandritra ny fionany amin'ny trindra-ramba-iny afrikana tatsimo sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny seni any antoerana ny famaranana ny fanarahana eo amin'ny senita sy ny seni afrikana tatsimo. Mahakasika izay dia nambarany ihany koa fa tokony avoaka ny fanampiana ara-teknika sy ara-pitaovana ilain'ny senita rehefa atafiala ny sazy resam-pirenena miantra Madagasikara. Izany moa dia nivoatra nandritra ny atrikasa teo anivon'ny masivon'ny afrikana tatsimo eto Madagasikara sy ny filohan'ny ity vaomera manokana amin'sahana ny fifidianana ity Ramatoa Atala Beatrice ny alatsinainy teo tetsy amin'ny foiben'ny senita tetsy Alarobia. Tetsy ankilany dia nanao fisaorana ny fitondrana afrikana tatsimo ihany koa sy ny masivony eto an-toerana ity filohan'ny senita ity. Nambarany fa tombony ho an'ny fikarakarana ny fifidianana ny fanohanana ny firenena tahaka ny Afrika Atsimo. Ny fampanantena ny rotota fa dia eo indray aorian'ny dian'Andriamatoa Gert Grobler any Afrika Atsimo.